Misaoran' Jehovah ry fanaiko ary izay rehetra ato anatiko misaorany anarany masina. Misaoran' Jehovah ry fanaiko ary aza misy adononao ny fitahiany rehetra, izay mamela ny helokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavotra ny anao tsy hidina nandavaka, izay manarina famindra-po sy fiantrananao, izay mahavoky soa ny vavanao, ny fatandranao mody indray toy ny an'ny voromahery. Manasanao hanondrika ny lohanao fa hivavaka isika. Mangataka ny fanatrehanao izao fotoana izao ry Raina ny lanitra sy ny tany. Tompontombanjaka ny mpanjaka mahefa zavatra rehetra. Ary aoka ho tsapanay amolvoly any anatin'ny fanahinao rehetra ny fanatrehanao. Ary ho feno fiadanana ny fonay rehefa hiala eto amin'ity toerana ity. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanona ny vavaka. Amen. Ampifaliana indray ny arabananao manaraka izao fanompoam-pivavahana amin'ity sabata anio ity. Firarianay dia mba hoeny pitahiana sy ho feno fiadanana avy amin'ilay Andriamanitry ny namorona izao rehetra izao ane ianao. Ho fideratsika an'izay Andriamanitra izay ary tende ataontsika ny laharakira fa 3:30 mitondra ny lohateny hoe saotra no atolotra anao reray. It's
raha iso ny baibolinao a amaky ny tenin'andriamanitra isika ao amin'ny salamo fa 4:30 ka ny 7 salamo fa 4:30 ny 7 ary ao amin'ny jaona voalohany toko 2 ka ny 7:10 salamo fa 4:30 ny 7 zao no vakany teny aminaran'i Jesosy. Ny anjelin'i Jehova mitobo manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Jaona voalohany toko 2 ka ny 7:10 ary mandalo zao fiainana izao sy ny filany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Hotahinany ny teny azo antsika dia hiaraka hivavaka isika. Rainay tsara sy be fitiavana ny an-danitro, midera sy mankalaza manome voninahitra anaranao zahay amin'izao sabata izao, satria ianao rery no mendrika handray izany, fa sady namorona ianao no nanavotra anay ihany koa. Misaotra noho ny amin'ny fahavononanao hiteny amin'ny fonay tsiraray avy. Misaotra noho ny amin'ireo fanompona maro samihafa izay no tanterahana teto. Misaotra noho ny fanokafanao ny fonay handray ny teninao. Aoka ny fanainao masina hialoha lalana an'izany ka anana fahefana aminay ane ny teninao. Ankehitriny mivavaka izahay ho an'ireo manaraka an'izao fandarana izao. Ho fenonao fitahiana ny fiainan'izy ireo, omenao faharetana izy ka tsy ho diso anjara amin'izay fanomaninao ho an'ny tsiraray avy. Raha misy manaraka izao fandarana izao anatin'ny tsy fahasalamana, ao anatin'ny fanaintainana sy ny rofy, tompotsara ao meteza hamangy, ampahery, anohana, ary raha mety azy ianao dia iriny indrindra mihitsy mba hanasitrana ka dia ho fifaliana ao anay ny fiainona ny teninao. Ataonay ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Ovakitsika eo amin'ny Genesis toko 4:4. Fa nitondrany Abela kosa ny voloaterak'ondriny dia izay matavy, ary Jehova nankasitraka ny Abela mba amin'ny fanatiny. I Abela, Kaina, zanaka mirahalahin'ny Adama sy Eva, nampianarin'izy ireo ray aman-dreniny azy ny tokony hitondrana fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra. Fitaizana mitovy no noraisin'izy ireo, fa saingy kosa ny safidy ny hanaraka ny heviny tenany, tsy hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra i Kaina. Fa i Abela kosa dia niarahantsika nalala fa ny fanatitra izay nentiny Abela dia nankasitrahan'Andriamanitra. Tadidiny tsara manko fa izay nampianariny ray aman-dreniny azy dia nilaza somatsara mihitsy fa maneho an'i Kristy tompo sy mpamonjy ny tenany ilay fanatitra zanak'ondry izay natao.
ka dia nataony an-tsitrapo ampitiavana ampifaliana izany tsy noterena izy inona no zavatra nyseho avy eo nankasitrahan'Andriamanitra ny fanatitra izay nentiny Abela. Iny ry havana malala, Andriamanitra dia nankasitraka ny fanatitra izay nentiny ka dia nampidina afo tamin'izany fanatitra zany Andriamanitra. Marika izany fa fomba nentin'Andriamanitra ny lazana hoe manaiky anao aho, voavela ny eloko ao. Neken'Andriamanitra amin'ny fanoloran-tena tanteraka izay nataony Abela ary navelan'Andriamanitra ny elony. Tianao koa ve ny ankasitrahan'Andriamanitra eo amin'ny fiainana, ny amin'ny fanatitra izay atolotra ao, dia aoka ny sitrapon'Andriamanitra no tanterahanao. Aoka ianao hanolotra ny fiainanao tanteraka ao amin'ny Kristy ary ny tenanao mihitsy no fanatitra velona ho masina sitrak'Andriamanitra dia fampopanahy mety atao izany. Ny tompony hitahy anao ary ankasitraka ny fanatitra izay atolotra ao. Hiaraka hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitra, misaotra anao izahay fa nomenao anay ny taridalana mba azahoanay manomana ny fiainanay mba ho ankasitrahanao. Ny fanatitra izay atolotra ane dia tena ho raisinao sy ho ankasitrahanao izany ary ho asehonao amin'ny ataonao iny fankasitrahana izay atolotra ao tahaka ny any Abela. Ary engane mba avita be ao amin'ny asa izay anirahana azy ny fanatitra izay atolotray. Ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy mahavonjy no angatahana ivavaka. Amen.
fotoana natokana ho antsika isika rakizy ho amin'ny anio omentsika lohateniny fiarahana ilay rivotozy miaraka mamerina amiko hoe isa roatelo ilay rivotozy fanja andao amin'izay tsika anomboka ny fotoam-bavaka ho avy aneny a hoy fanja fanao ny fianakaviany fanja mantsy rakizy ny manao fotoam-bavaka melohan'ny atory ary tsy adin'izy ireo mihitsy ny manandratra vavaka mba hiarovan'ny anjely azy mpanompony devolo mantsy rakizy le raha matotompo-tranony zareo ary matetika izy ireo nefa mahita ny tira matotia manao fombafomba hiantsona an'izany devolo zany ndray andro ary rakizy nisy tranga anankiray tsy napozina indro fa ny amaloka ny lanitra ary tsy tapitapitra izay dia injany nisy rivotra mifofofo rehefa nandeha ihany ny fotoana dia iny fa nanomboka nisy ny godigodina be tany ivelany tany so ihany fa samy tao an-trano avokoa izy rehetra ny ozongozona ny trano inareo ny tsoka ny amafy ny mafy an-tranony ny rivotra ary tamin'izay fotoana izay dia ny antso ny fanjineny fanja avy aingana mitsofoka atao ambanin'ny latabatra fa tena rivodoza tampoko izany aingana ianao avy aty nena matahotra izany nena ataovy vavaka fanja hoy neny aza mitomany fa ataovy ny vavaka tadidio fa afaka mamonjy amin'ny fotoana sarotra rehetra ne Jesosy tamin'izay fotoana izay indrindra rakizy raha mbola nivavaka izy ireo dia nizao nisy zavatra nidobodoboka be tany ivelany tany nisy feo niorakoraka nisy tomany ary tsy tapitapitra izay dia nizao fa nisy nandondony mama fanja vonjeo re zahay vonjeo zahay fa mirodana ny tranonay lasa mama fanja nitsanganaingana nosokafa ny varavarana izy rakizy ny tao ilay tompo-trano ny tao ilay ramatoa mpanompo devoly ny tao amin'ny baravarana tao niaraka tamin'ny fianakaviany rehetra mama fanja narodany rivotra ny tranonay gaga izy ireo nahita ny zavatra anseho nahoana angao ianareo satria ny trano zareo mbola tsara tarehibe mbola voavita voaingana kanefa narodany rivotra fa nendry fanja kosa izay nofainy tamin'io ramatoa io na dia atao aza hoe efa antitra dia tsy nirodana ny trano zareo aloha ajantsika eo ny tantara ony ataontsika isitona lesona inona ara ny lesona azonareo tamin'izay fa naninona ara ny tsy nirodana ny trano fanja ary ny fanontaniana apetraka dia hoe izy ary no nanohana ilay trano tsy anjera andao raisintsika ny baiboly aingana raiso ny baiboly dia avadibadikintsika fa misy ao amin'ny salamo faefatra amin'ny telopolo andininy fahafito efa renareo ihany izy ity miaraka mamakintsika ny anjelan'i Jehova mitoby manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy averina hoe ny anjelan'i Jehova mitoby manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy inona rakizy ny zavaniseho raha toka tsy nivavaka fanja sy ny mamany tamin'ny eo alio noho izany mivava matoky fa niraka ny anjelan'i Jehova hiaro sy ombantsika raha mandalo toe zavatra mampitahotra ny ankizy kely rehetra dia tadidio salamo efatra amin'ny telopolo andininy fahafito ny iriko ane dia ho tonga zava-misy eo amin'ny fiainan'ny ankizy tsirairay avy izany amen. Oh
Andriamanitra ho an'ilay ray nahary ny lanitra sy ny tany ny dera, ny laza ary ny voninahitra mandrakizay fa ny fahasoavany avy amin'ilay lalan'ilay zanalahy tokana dia Jesosy Kristy dia atobany ao am-ponao ka rehefa manazava ny fisainana ny fanamasina dia tsapa fiadanana izany fiadanana izany dia tonoina ho amintsika tsiraray avy. Ampifaliana indray no iarana aminao izay manaraka izao fandarana izao iresaka manokana ny tompo amin'ny alalan'ity fotoana ity ka mialohan'ny anokavantsika ny soratra masina dia mbola manasanao hanondrika an'ilao fahivavaka isika. Ankehitriny ry ray tsy tona lanitra sy ny tany dia ifampiresaka aminao izahay koa fery ny fisainay mba hifantoka ary ny fanjavan-tsaina avy amin'ny fanahinao masina zava misainay fa namatahana ny sitraponao tononina sy angatana amin'ny anaranao Jesosy Kristy mivavaka. Amen. Mandalo vanim-potoana izay misy afotofoto ny taranak'olombelona ankehitriny, miatrika an'ireo toe-javatra izay miova tanteraka amin'izao fotoana izao, indrindra eo amin'ny fotom-pisainana dia misy faharavana mihitsy raha mandreny vaovao na ny resaka mandeha etsy sy aroa, indrindra moa any ivelany any dia tena mikorosofahana tanteraka ny fiainan'ny zanak'olombelona. Maneran-tany zany dia miatrika krizy ity izao tontolo izao ity. Inona ny anton'izany? Ny Baiboly irery andry no afaka manampy, afaka manazava ny anton-javatra rehetra satria ny Baiboly ihany koa dia miresaka an'ireo karazana faminaniana samihafa izay tanteraka aty aoriana. Andenge ho raisitsika ny teny ao amin'ny Timoty faharoa. Timoty faharoa dia hovakitsika ny toko fahatelo. Timoty faharoa toko fahatelo dia ny lohateny hoe dia milaza tahaka an'izao hoe ny amin'ny fiemorana any am-parany any. Eto zany dia mamaritra ny soratra masina ny vanim-potoana izay iainantsika ny amin'ny fiemorana any am-parany any. Fa aoko ho fantatrao zao, ny andiny voalohany vakina, fa any am-parany any dia isy andro mahaory. Any am-parany any dia isy andro mahaory. Tsy misy tsy mitaraina tokoa ny olombelona na iza fa tena mijaly izy ary menimena fa tena mijaly. Mazava zany ny fanambarany soratra masina eto fa miaina ao anatin'ny andro farany. Ka raha miteny hoe andro farany zany dia fotoana izy io, vanim-potoana iainana. Zava-misy zany hatrehana dia io toe-javatra manahirana izay iainana eto. Fa inona moa no mahatonga an'izany? Dia rehefa tohizana ilay teny dia ao amin'ny andiny faharoa dia voambary hoe fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena dia ireo teny anankitelo voalohan'ireo zany no resahana. Fa ny olona manino izy ho tia tena, tia vola, mpandoka tena. Izany hoe ny mahatonga lay toe-javatra, lay andro mahaory resahana eto zany dia tsy avaiza fa avy amin'ny olona ihany. Dia ny fijerevan'ny tenany. Izany hoe ny faharatsiana rehetra izany dia tsy avaiza fa ao amin'ny olombelona ihany. Raha miresaka ny apôstôly Paoly, ndao ho jerentsika ny Romanina, dia izao no resahan'ny Romanina raha miresaka ny apôstôly Paoly ao amin'ny Romanina toko 7
dia vakitsika manomboka eo amin'ny 720. Romanina 7:7. Dia zao mivaka ny tena. Fa fantatsika fa araky ny fanahy ny lalàna, fa izao kosa nofo namidy ho andevon'ny ota. Misy zavatra roa mitranga eto zany zao lay teny. Fa fantatsika fa araka ny fanahy ny lalàna, fa izao kosa araka ny nofo namidy ho andevon'ny ota. Io teny io zany dia miresaka mazava fa ny fanahy zany dia mampafantatra ny olona ny hevitry ny lalàna. Io mantsy ny tena potehana amin'izao fotoana izao. Atao tsy manara-dalàna ny rehetra. Lalàna ne natao handrindrana ny tontolo e. Ka rehefa tsy arahanao ny lalàna dia mazava fa mikirotana ambony ambany. Fa eto indray nefany dia resahany fa ara-panatanteraka io lalàna io. Fa ny mifanohitra amin'izay dia le hoe araka ny nofo. Izany hoe ao amin'ity nofo ity zany no misy ny filana. Ary io filana io no tena miteraka ny olana. Satria raha ohatra zany ka tsy mahatsapa filana ny olona tsisy manana olana zany. Ny olona te-handrenivohitra no manana olana. Satria ny filana avy aty ivelany no mitarika azy no mipaiko azy. Fa raha makany ambanivohitra ianao tsy misy an'izany any. Dia ohatrany tsy manana olana. Andao nge raisika le teny ny vakina tamintsika tany am-piandohana teo. Dia ny ao amin'ny Jaona voalohany. Jaona voalohany vakitsika ny ao amin'ny Jaona voalohany Jaona voalohany 2:2-7:20. Dia zao vaka teny. Ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany. Ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany. Izany hoe ity tontolo ity zany nametraka filana mamitaka. Dia lasa io filana io no tediavin'ny rehetra. Fa ny toy ilay teny dia mazao fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Raha resahana zany ilay teny dia izao ay le filana zany mitarika ho amin'ny fanatanterana ny sitrapoko na ny mety amiko. Fa raha toizana ilay teny dia hoe izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Izany hoe ty fiainana ity tsy hetsara izy ity. Ratsy ty fiainana ity. Tsisy afaka ilaza mihitsy hoe tena hiatsara zao fiainana izao. Raha mijery ny toe-javatra misy. Raha miresaka manam-pahaizana fa hiamafana dia mitady ny fomba rehetra mitady ny hevitra hoe manam-pahaizana fa tsy misy hevana. Mikatsaka ny hoe ahaizana ireo ilay manam-pahaizana ihany koa maneran-tany mikatrika hoe ahoana ny ahafahan'ity fiainana ity mba andro fahalemana. Tsy ho tanteraka anao fihinanao finy zany. Miaratsy. Satria ny vaovao entsika dia tena miaratsy. Ny ady. Ny famonoan'olona ary amin'izao tena feno abibina mihitsy. No atany fitonan-tena moa dia raha mahita fa miamy vary lavo ny amin'ny resaka fitonan-tena. Izany hoe ity fiainana ity zany dia tsy hatsara akory. Fa izao izay manao ny sitrapon'Andriamanitra dia hiaina amin'ilay fiainana mandrakizay izay resahany teo hoe fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Andao jerentsika ny voalaza amin'ny Matio hoe Matio 7:. Matio 7:7 dia ho vakitsika ny eo amin'ny 9:20. Matio 7:7 dia vakitsika ny 9:20. Dia sao vaky ny teny. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Na ny tianao resana zany dia tsy hoe izay makany am-piangonana fotsiny na izay mamaky baiboly fotsiny na izay manateraka ireo fombafomba ara-pivavahana rehetra no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa ny toy ilay teny dia izao fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Eto zany dia mizara roa ilay sitrapo. Ny sitrapoko
na ny sitrapony ray izay any an-danitra. So mantsy ny toy ny teny io, maro no anao amiko amin'izany andrano hoe tomboky tsy efa naminany tamin'ny analova izay ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny analova izay, ary dia ambarako amin'ny maromaro hoe tsy mba fantatra akory ianareo hatrizay miala amiko ianareo mpanao meloka. Raha toa zany mifantoka amin'ny filana omeny ity tontolo ity, ny fisainan'ny olona dia izao ho levona izy. Fa ny fivavahana kristianina mitarika anao, isaina amin'ny tsy hita maso, dia ny famonjena izay nomeny Kristy. Ny olombelona rehetra tsisy marina na dia iray ary samy mpanota, fa tonga kosa Kristy nanaiko faty izy mba hamonjy ny mpanota, ary izay mahatonga azy miteny amin'ny Jaona 3:9 hain'ny kristianina tsy enjery zany, fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mila tsy fahanana fiainana mandrakizay. Izany hoe ny fiainan'ny mpanota dia mifarina eo amin'ny fahafatesana, fa ao amin'ny Kristy kosa misy fiainana mandrakizay. Noho izany miantso anao izy, ary miteny mivantana izy amin'ny antsony. Ao amin'ny Jaona 5:10, dia izao mivaky ny teny Jaona 5:10, vakitsika manomboka ny 9:1. Jaona 5:10. Izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Kristy no lalana, misy lalana nosoritany eo andehanana, ka izay manaraka an'io lalana io dia ho any amin'ilay fiainana mandrakizay. Ka io lalana io mitondra fanavaozana ny fiainana, ary io fanavaozana ny fiainana io teny izao dia afaka hita sady izay. Ka raha miteny Jesosy hoe tsy ho avy antsony marina ny fambalotana mba hibebaka, dia izao ny fanahy izay miasa ao anatinao hitarika anao amin'ny fibebahana marina. Ka io fibebahana io anova ny fiainam-pahotana, anafaka anao fiveran-diso, ary hitarika anao ho any amin'ny fiainam-baovao. Ka raha miteny Jesosy izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, dia tiany ahatsapa fiainana hafa ianao, ka na inona toe-javatra hatrehana, na inona olana, raha apetraka ao amin'i Jesosy Kristy ny fiainanao, dia tsy ahatsapa ny fahoriana sy ny fijaliana ianao, fa apetrany ao an-tsainao ilay fanantenana. Ka io toe-javatra sarotra izay ho lalovana io dia apetrany ilay fanantenana hoe hifarana eo. Ary izay atao ao an-tsaina, izay trena fa aza ny fitaka atao amin'ity tontolo ity. Ny ara-nofo zany dia mampifantoka anao amin'ity tontolo ity, fa ny ara-panahy kosa dia hitarika anao amin'ilay fenitra avo ambony izay ahatonga anao ahatsapa fiadanana dieny izao sahady. Ka raha miteny Jesosy fiadanana no avelako anareo, tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao, dia izao ara-tsaina io. Satria rehefa fantoka ao, tanteraka amin'ilay mpamonjy ny fisainanao ray manontolo, na inona toe-javatra hatrehanao, na inona toe-javatra sarotra hatrehana, dia amelombelona ny fanahinao Kristy. Ary rehefa amelombelomana ny fanahy izay, dia atsapanao ilay fiadanana dia ilay fiadanam-po izay omeny. Ka ny atsapanao ny fiadanam-po dia ao anatin'ny toe-javatra farana izay sarotra tsy zaka mihitsy, ao no atsapana an'izay. Ka izay rehetra mametraka, mino, mahatoky ny fiainana izay omeny Kristy, dia atsapan'izay izy, ary izay ihany ny vahaolana. Tsy ny fikatsahana ny rendrarena izao fiainana izao ny vahaolana, fa ny fikatsahana ilay fanjakany ray izay omeny Kristy mamem-pona anao, ka tonga anao teny izao sahady anana ilay fiadanam-po izay omeny mamem-pona anao. Izany teny izany dia teny Kristy ho tanteraka ao aminao, ary tiany ho tsapanao, ary tiany iainanao teny izao sahady. Amen. Jesús vive,
mbola manasanao hatrany a anondrika ny lohanao a hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, ianao ilay ray nahary ny lanitra sy ny tany, tombotombatana ny mpanjaka maheva ny zavatra rehetra, isaoranay ianao satria afaka niaraka taminay a nandritra ity sabata ity, indrindra tamin'ireo afatra izay nentina rehetra. Aoka zavatsara ao an-tsainay izany, ka mba ahazo fahazavan-tsaina ahafahany matakatra ny sitraponao voalohany indrindra, ary hitondra fanavaozana eo amin'ny fiainanay. Koa manonona ny fiadananao ao amin'ny mpony tsirairay avy, ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahinao no amenimbelona ny fananay ka hiteranao lalandava izay. Tononona, sangatana amin'ny anaranao Jesosy Kristy nivavaka. Amen.